20 mars Rentiaray. Mpampianatra mpitandrina tao Amparibe Rentiaray. Tao Faravohitra no naterahany ny taona 7 Notezain'ireo ray aman-dreniny tamin'ny fiainana kristianina. Nianatra sekoly Alahady ary namonjy fiangonana Maratsiariva rehefa Alahady. Tao amin'ny sekoly Amparibe no nanombohan'ny nianatra, nifindra tao amin'ny sekoly tao Ambodinandohalo avy eo ny taona 7 Rehefa niorina ny sekolin'ny efapolo na ny Becker ny taona 7 dia isan'ireo tafiditra tao i Rentiaray. Nivoaka ho mpampianatra ny taona 7 ary nangatany fiangonana Amparibe. Ny ray ny ampianatra tao Ambonilo, Ambojatovo Ivandry, Soavimasoandro tamin'ny 12 Janoary 7 Evanjelisitra tsy nitandro asa sarana sy tsy asa fanasoavam-bahoaka raha i Rentiaray. 10 taona no niasany tao satria ny taona 7 dia niray ny fanjakana malagasy ampianatra tany Ambohimanga ity olo-malaza ity. I Andriambelo mpitandrina tao Anatsirova sy Amparibe no irakandriana nanatitra azy tany amin'ny toerana ary hafaliana no nandraisan'ireo vahoaka azy ireo tamin'ny fahatongavany. Afaka volana vitsy tao aorian'ny nahatongavany dia nanorina sekoly tao Andakana i Rentiaray. Tsy nikely soroka tamin'ny fanabeazana sy ny fitariana ny olona hivavaka. Nisy ny fiara-mivavaka isan-kariva nataony tao an-tranony. Tsy nionona tamin'izany anefa inga Rentiaray fa mbola nanorina kany fitaizana ho andreo Kamboty ka maro ireo olona nirohatra nanampy azy. I Rentiaray ihany koa no nanorina ny 7 tao Ambomanga ny taona 7 Namoaka olombalona sy olomanga maro izany sekoly izany toy ny mpampianatra, mpitsabo, mpivarotra, mpiasa-panjakana. Teo amin'ny 15 taona no nilomandry ity olomanga ny finoana ity ny taona 20 Marsa 7 Nandalo tany amin'ny faritra avaratra ny rivotoza Indiala tao amin'ny faritra Tsimonantala atao hoe Ambodirafi no nisy azy. Nahatratra 300 km isan'ora ny rivotra nentiny, maro ireo voka-dratsy nateraka izany rivotoza izany.